Kuwaza sundina ya ndondreritsika hianatra hira tarika joary te hosoany lohateny ny intro manomboka amin'ny D sus 4 fitendry anazy zay fotsiny de reveo makany amin'ny D jerevy ny tanako droite ty misy an'le de reveo basse maka atao amin'ny 4e corde ianao 2e case zay fotsiny rehefa tambatra de manomboka am'izay ny couplet G majeur de izy tia misy gitara roa ny gitara voalohany ohatran'izao ohatsy gitara faharoa capot raha tsy diso ohatrany any amin'ny 7e na 5e case ambony be le izy mety 7e case le izy raha tsy diso ok fa ny anarantsika anazy androany atambatra le izy G majeur Cortia D miaraka amina basse 9 dièse D fa basse 9 dièse atao amin'ny 2e case eto de rehefa tonga am'le tsy nety hafanany foa E mineur 7 nata tsy nety hafanany foa de eo am'le ny foa B mineur 7 bémol 5 ohatran'izao D mineur B mineur 7 jerevy tsara le diagramme de rehefa aveo asina an'ty note F atao amin'ny première case de iny mahatonga anazy bémol 5 tsy nety ny hafanany fo zay accord manaraka nikasany findra tia C majeur 7 atao barre atao amin'ny 3e case de reveo A7 miaraka amina basse na C dièse jerevy le diagramme 4e case ny basse de reveo tapy zay aingana be accord anankitelo fambateo so iny G miaraka amina basse na D atao amin'ny 5e case ny basse na afaka atao ohatran'izao mety koa zay ty zao ny G de atao basse na D fa ny tsaratsara kokoa asina ny reto atao amin'ny 5e case reto ny tananao de ohatran'ny feny kokoa le accord G miaraka amina basse na D ohatran'izao zao G fa basse na D fambate B7 ty zay fotsiny mitendrea na afaka atao ato zay tianao fambate oso E7 tena E7 le izy fa tsy E mineur 7 ok zay fambateo so efa leo A mineur 7 efa aty amin'ny 5e case efa leo ny miafy ok de reveo D7 aty
amin'ny 7e case. Jereo le diagramme, ok? Ty zao ty amin'ny 8e case aty le raha mihainao le gitara anao iny zao le gitara faharoa no mitendry an'iny. Raha tsy tianao zay na sarotry dia ataovy aty le izy. Ok, D7 koa zany efa leony miafy fatratry ny erika mafy. Afaka atao an'izay koa le izy. Fa ato ny ohatran'ny tiako kokoa mba manaraka an'le original. D7 fatratry ny erika C majeur mafy G majeur. Na afaka ataonao ohatran'izao izy. Ok, ty C majeur ty aty amin'ny 8e case. Misy an'iny. Dia raha tokony izy tokony ato le izy. Dia zay vao. Ok. Dia reveo verina makany amin'ilay intro. Dia makany amin'ny couplet faharoa. Dia rehefa tapitra ny couplet faharoa, afaka asianao G7 alohany makany amin'ny refrain. Ka indro ny tanako C majeur. Reveo. Tia D majeur fa miaraka amina basse na C. Ohatran'izao. Fa atao basse na C. Dia ohatran'izao fitendraiko anazy aho. Ok. Jereo le diagramme. Dia verina C majeur. Anome ny anjarako. Dia reveo B7. Nato. Zay tianao. Anoro ankahery. E mineur 7. Dia reveo tazomina le paozin'ny tananao iny fa makato amin'ny 5e case. Dia reveo. Ok. Tia G7 miaraka amina basse na D. Ohatran'ny paozina E majeur aty zany le izy fa hoentina makato amin'ny 5e case. Dia reveo asiana an'ity note ato ty. Ok. Ty note ty F. Ty mahatonga anazy G7. Dia ty le basse na D. Zay. Ok. Ka indro ny tanako anome ny anjarako. Reveo. Anoro ankahery. Ok. Dia ny avy sy ny havanako. Verina. Somary miova tsy makany amin'ny B7 fa B miaraka amina basse na D dièse. Dia ohatran'izao. Tia ty zao le B majeur fa atao basse na D dièse atao amin'ny 6e case. Dia reveo asiana an'ity note ty. Ok, atao amin'ny 7e case. Raha tsy tianao zay dia ataovy B7 fotsiny sy manino. Raha sendraka very. E mineur 7. Ok, dia reveo verina G7 miaraka amina basse na D. Dia tapitra le refrain makany amin'ny ohatra misy interlude kely zay. Dia mitovy amin'ny refrain ihany fitendry an'le mitovy amin'ny ampahan'le refrain voalohany ihany fitendry an'le interlude. Ok. Reveo moa mitohy makany amin'ny couplet fahatelo. Dia zay ilay irery manontolo. Mazotoa ary.